Magnano mbola tsara tsika jiaby izay magnaraka ny fahitalavitry MBS amin'izao arivariva ny sabotsy fa 12 ny volana martsa taona 2024 izao tonga soa indray ary ato amin'ny fotoagna ny vaovao resaiko ampanajanganao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mahakasiky ny resaka politika avy hatrany lanonana rososina no niseho tetsy amin'ny boriboritany faharoa ho an'ny mpikambagna sy ny mpikatroka ao amin'ny team ka 25 tamin'ity andro niany ity satria dia nanatanterahana ny fifampiarabagna sy ny firariantsoa tamin'ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 fa ankoatra izay ny tena zava-dehibe dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ihany koa nandritra izany lanonana izany ny lisitra ireo kandida izay nahazo tsodrano sy nahazo alalana manokana tamin'ny filoham-pamorona ny antoko tiako Madagasikara izany andeha arahantsika ny akon'izay. Vonina tanteraka ny ekipa ao amin'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra hiatrika ny fifidianana ho solombavam-bahoaka amin'ny 17 ny volana martsa ho avy izao. Miantrana ihany koa ny antoko team ka 25 vonina ny ampandresy ny kandida natolotry ny antoko dia ny lisitra tarihana Andriamatoa Randriana Arsoa Stanislas ao amin'ny lisitra voalohany, Rabenandrasandra Ravola Tahina David lisitra faharoa ary Ampina Andriamatoa Razandrindrainy Login sy Ramatoa Ravalomanana Mami ao amin'ny lisitra fahatelo sy fahaefatra. Ho an'ny kandida aloha lisitra dia tombony lehibe ho azy amin'izao fifidianana hatrehana izao ny fanakekezan'ny vahoaka hatramin'izay nasolombavam-bahoaka azy tamin'ny fepitaona voalohany sy ny nahafahany nitondra vahaolana atombotrezaka ho an'ny mponina teny amin'ny boriboritany faharoa araka izay kely teo ampelantanany. Mbola misy moa misy discipline de parti ary ty koa misy mpifehy parti anay dia arakaraka amin'ny président natoko mpanangana arakaraka amin'ny programmany dia nanapa-kevitra an'izay hoe fanolorana ny kandida sady mbo fiarabana ny tratrany taona fisaorana ny olona izay nanoana amin'ny tamin'ny présidentielle tamin'ny premier tour sy deuxième tour. Ny korana sy ny tondra hafatra ho an'ny mpikatroka team ka 25 teny amin'ny boriboritany faharoa ny filoha nasionaly ny antoko team Andriamatoa Marika Ravalomanana tamin'ny alalan'ny Antsotarpi izay nanamafisany fa tsy maintsy mandresy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny antoko team ka 25 ary mirahina amin'izany ny mpikatroka jiaby. Natolotra tamin'ny fomba manetriketrika tetsy Ambohitsoa ireo lisitry ny kandida team ka 25 ireo ny sabotsy fa 12 ny volana martsa 2024 nandritra ny lanonana fifampiarabana sy firariantsoa no ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024. Lafim-baovao hafa kosa indray dia anisany mbola voasikajo firenena mahantra indrindra maneran-tany i Madagasikara araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena farany teo ny eo amin'ny fahefa-mividin'ny mponina moa no nandesina nandrefesana n'izany tahany fantranga eto Madagasikara izany. Fantatra mantsy fa 7.70 isanjaton'ny mponina malagasy dia miaina ao anatin'ny latsaky ny $2.7 isanandro. Jessica Miray no nagnano ny fanadihadiana. Raha ny tatitra navoaka ny Banky Mondiale farany teo amin'ny filaharan'ireo firenena mahantra indrindra maneran-tany dia fantatra fa i Madagasikara no anisany mitana laharana farany araka ny lahatsoratra nivoaka tamina gazety boky iray How Much Night. Salanisa amin'ireo mponina miaina latsaky ny $2.7 no maridrefy nandrefesany izay fantrany izay. Fantatra ary fa mbola ny 7.70 isanjato amin'ny malagasy amin'izao no miaina latsaky ny $2.7. Izany hoe mbola ny antsasamanila amin'ny malagasy no mivelona amin'ny vola latsaky ny $5.30 sy $9 isanandro. Ny République démocratique an'i Congo kosa no ao aorian'i Madagasikara izay manana salanisa 7.70 isanjato. Malawi kosa 7.70 isanjato. Guinée-Bissau eo amin'ny salanisa 7.50 isanjato. Centrafrika 7.30 isanjato ary Mozambique 2.70 isanjato. Ireto farany izay mbola eo alohan'i Madagasikara amin'ny laharana nefa dia firenena samy nandalo ady avokoa izay mifanohitra tanteraka amin'ny Madagasikara izay tsy mbola nandalo ady na indray mandeha azakory taorian'ny nahazony ny fahaleovantena 75 taona lasa izay. Hatreto mbola mipetraka olana goavana ho an'i Madagasikara ny fahavitantena ny ara-tsakafo any ka vao misy ny fampelezan-kevitra dia ny sakafo an-trano no amety tenin'ireo mpanao politika fa amoraina sy amidy mora izay fantatra fa anisany mamono antoka ireo tantsaha mpamokatra malagasy izay mandrafitra ny 20 isanjato amin'ny malagasy.
Raha voalaza teo fa anisan'ny firenena mahantra i Madagasikara, dikan'izany mahantra ny mponina ao anatiny, anefa ny tanora marobe, betsaka ihany koa ny rendrarendra sy ny fakam-panahy, ary nefa tsy ampy ny fanabeazana ary tsy misy ny asa ho an'ireo tanora ireo. Noho izany indrindra, tsy eo ihany koa tsy ampy tsy manana ny fivelomana mendrika ho azy tsirairay avy ireny tanora ireny na ny olon-tsotra amin'ny ankapobeny mihitsy, any ka mivary lavo ka tonga hatrany amin'ny fanalan-jaza izany. Misy ny fanadihadiana manokana izay nataonay makasika n'izay resaka fanalan-jaza izay sy ny fijerin'ireo mponina malagasy an'izany fanalan-jaza izany. Arahantsika ny vaovao eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Raha eo mason'ny fiarahamonina dia ny tovovavy manodidina ny 20 taona no ahitana trangana fanalan-jaza noho ny tsy fahalalana, vokatry ny tahotra na ihany koa noho ny tsy fahampiana eo amin'ny fivelomana. Rehefa resahana nefa io tranga fanalan-jaza io dia samy nilaza avokoa izay nanontaniana fa tsy mety ny manao izany satria fahotana amin'ny maha-kristianina no tsy mifanaraka ihany koa amin'ny fotom-pisainana sy ny soatoavina maha-malagasy. Ny zanaka raha teo no antsoina hoe sombiny aina eo amin'ny malagasy. Azo sokajiana ho mamono olona araka izany ny manala zaza, ary raha dinihana lalindalina kokoa dia famonotena mihitsy ny fanalan-jaza. Tsy mety amiko ny lalàna fanomezana fanalana zaza satria fahotana voalohany indrindra. Fahasahiranana eo ary fahasahiranana tsy tokony hanana vahana eo amin'ny maha-olombelona izany hoe fanalana zaza izany. Tsy mety. Ny antony le fanalan-jaza zany tsy mampety azy sady eliko anatrehan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra no tsy mety amin'ny firenena mivavaka amin'ny malagasy dia tsy azo atao zany le manala zaza, tena hoe tsy azo atao mihitsy fa matoa-tsika velona dia velomin'Andriamanitra matoa nisy ny zaza dia sitrapon'olon-droa le izy dia tokony hoe tsy ho esorina zany. Fanalan-jaza matetika izy io amin'ny tanora ny tena mitranga resaka fahadisoana amin'ny tsy fahalalan'ny ankizy zavatra. Tsy mety loatra izy io raha ny tena hoe fomba fisainantsika malagasy anankiray maro koa ny kristianina izay tena tsy mifanaraka amin'ny hevitr'Andriamanitra mihitsy izany fanalan-jaza izany ka somary sarotra ho antsika malagasy ny eritreritra hoe misy olona voatoritory voaforona any kanefa ho asorina. Karazana mamono olona ihany na dia atao hoe mbola tsy velona tena hoe velona ety ambony tany ary ilay zaza. Izay no mety fijeriko azy. Ny fahitako ny fanalan-jaza eto Madagasikara dia tombo ny isany. Manarakaraka izany amin'ny kolontsaina malagasy antsika dia tsy tokony ho atao ilay izy. Nefa noho ny hasarotan'ny fiainana dia lasa tena mihamtombo be mihitsy ny manala zaza zao. Na ny renim-pianakaviana hoe manambady ara-dalàna ara zao dia lasa mirona amin'ny fanalan-jaza noho ny hasarotry le fiainana. Raha ny tovovavy no voalaza ny fiarahamonina fa tafaroboka amin'ny fanalan-jaza, hafa kosa ny tatitry ny karoka nataon'ny Matianina eo amin'ny fandraisana ny tanana ny fahasalaman'ny vehivavy sy ny zaza, fa ny vehivavy 5-30 ka hatramin'ny 5-70 taona no tena betsaka manala zaza eto Madagasikara. Misy fomba fijery diso eto amintsika satria rehefa miteny an'izay ianao dia rehefa miteny an'izay hoe fanatsarana ny voako izay dia voateny foana fa ny tanora no manao anazy. Kanefa ny fanadihadiana etude nataon'ny Marie Stopes International teo izay navoaka teo dia hita fa ny vehivavy mihoatra ny 40 taona no tena manao fampatsarana ny voaka. Izany hoe diso izany ny fieritreretana fa ny tanora no tena manao an'io satria ny tanora tsy ampy fisainana sy ny sisa. Fa ny ataontsika hoe tanora ao anelanelany 5-10 taona sy ny 7-10 taona kely ary tena kely kokoa noho ilay olona efa lehibe mihoatra ny 40 taona. Tsy tokony atao mahamenatra ny firesahana ny fananahana ao an-tokantrano eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hanampy ireo tanora miditra amin'ny adolatsento hiatrika ny fiainana amin'ny mpahendrena.
Izay ny amin'iny fa lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny fitrandrahana kakazo eto Madagasikara izay avadika ho fanaka na anamboarana trano izy ireny na avidy amin'izao ihany koa dia olona miisa 520 no tsy anasa amin'izao fotoana izao any amin'ny faritry Menabe iny. Raha ny fantatra dia ny didy izay nivoaka manoloana izay fitrandrahana kakazo eto Madagasikara izay tamin'ny 27 ny volana janoary lasa teo no olana araka ny fanazavana nataon'ireo mpandrara any antoerana miantso avy hatrany ary satria tsy mbola misy izay fandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra izay mandidina an'izay olana eo amin'ny fitrandrahana kakazo izay. Germain Omenjanahary, Erzora Janarvo no nagnano ny fanadihadiana. Miteraka olana ho an'ireo mpandrara sy ny mpisehatra amin'ny hazo eto Madagasikara ny fandrarana momba ny fikirakirana izany. Didy izay nivoaka tamin'ny 27 ny volana janoary 2024 ty izy io raha araka ny angom-baovao izay natao. Betsaka mantsy ireo mponina any amin'ny faritra no mitaraina amin'izy ity raha tsy resaka fotsiny toy ny mpandrara mpanondrana. Nambaran'izy ireo fa raha azo ahondrana ny lotisia, la vanille, dipoavra mba amin'ny kakao dia voararana io taratasy io ihany koa ny manondrana vokatra toy ny dipoavra mainty, ravina ravitsara izay efa nokarakaraina manokana no amainina. Tahaka izany ihany koa ny ao Morondava. Orinasa fandrafetakazo anjatony no mikatona mitaraina ireo mpandrara azo ao andrenivohitry ny faritra Menabe sy ny manodidina vokatry ny fandrarana ny fikirakirana azo ity. Mikatona ny fandrafetakazo sy ny mpanao fanaka voasazy ny fiara mitondra fanaka vita amin'ny hazo mivoaka any Menabe. Sahirana ny mpivarokazo. Nefa raha ny fantatra dia fianakaviana misa 700 eo no misy olana amin'izao fikatonana izao, izany hoe 520 no trapasahirana na vokatra izany. Misy amin'izy ireo moa no mindrambola amin'ny banky sy ireny findramam-bola madinika ireny ka sahirana amin'ny famerenana ireo vola ireo. Hatreto dia mbola manamafy ireo mpisehatra momba izany ao an-toerana fa tokony hisy fepetra izay ho raisy ny tompona andraikitra izay voakasika amin'izany satria mijaly avokoa ireo mpanao asa fivelomana amin'io. Tsy mbola misy kosa ny fampafantarana fa isy ny fitokonana izay ho ataon'ireto mpiasa madinika ireto hatramin'izao. Fa efa niresaka n'izay toe-karena izay ihany atsika tsy voafehy ary gaboraraka tanteraka amin'izao ny fitrandrahana arena ankibon'ny tany sy arena voajanahary eto Madagasikara. Matetika ara dia ny vahiny no tena mahazo an'ireny fitrandrahana ny arena ankibon'ny tany sy ny arena voajanahary ireny. Manoloana izay indrindra dia misy ny fikambanana antsoina hoe tafo miahavo izay tambazotra ny fokon'olona mitantana ny arena voajanahary eto Madagasikara izy ireo izay nagnano ny tatitra mikasika ny tokony hitantanana ny arena voajanahary izay. Fanadidina tateriny Jessica Miray. Tsy voafehy tanteraka amin'izao ny fitrandrahana ny arena voajanahary sy ny arena ankibon'ny tany eto amintsika ary matetika aza ny vahiny hatrany no mahazo tombony amin'izany. Any ka miteraka olana goavana hatrany eo amponina mony eo amin'ilay tany hotrandrahana. Toy ny tranga tany Toliary amin'izao izay mampifandona ny mponina any an-toerana sy ilay orinasa vahiny iray antsoina hoe Toliary Sands. Olona dia ny tsy fahafantarany hoe ilaina ny taniny, misy arena ao anatin'ny tany nefa tsy fantany hoe ilaina fa lasan'olona io. Faharoa manaraka an'izay ny olana ho amin'ny fokon'olona dia adino ny zony na voahososy ny zony eo amin'ny faritra ifampivelomana. Manoloana ireo olana ireo araka izany dia namoaka tatitra ny fikambanana tafo miahavo tambazotra ny fokon'olona mitantana ny arena voajanahary eto Madagasikara toy ny fandrindrana sy fampiarana ny lalàna mikasika ny fitantanana ny arena voajanahary. Ity azo lazaina hoe atrikasa ity dia fandrafetana ny tsokevitry ny fokon'olona malagasy hoentina any amin'ilay antsoina hoe examen périodique universel na ny EPU izay isaky ny efataona eo anivon'ny firenena mikambana ka mikasika ny fokon'olona sy ny fanajana ny zon'olombelona no noresahana tamin'ity. Nandritra ny 2 andro izy io ary ny partenaire workship international avy any Genève no nitarika an'ilay izy dia ny tafo miahavo ny tambanjotra zany miampy ireo fikambanana maro samihafa ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena no mandray anjara amin'ilay izy. Nafana ny adefitra be dia be ny hevitra tsy nitovizana fa rehefa nisy ny fifanakalozana dia nahazo tsokevitra 4 ho an'ny Madagasikara zany ny fokon'olona iray manontolo ny hoe arindra sy ampiarina ny lalàna rehetra mikasika ny fitantanana ny arena voajanahary. Ny tsokevitra faharoa
dia ny fankatoavana ny maha izy azy ny fokon'olo. Fahatelo manarak'izay dia atsaraina sy ny fandrariana hasina ara-teknika. Ny fahaefatra dia ireo lalàna rehetra izay efa misy dia tokony amafisina. Andrasany indray araka izany ny mety ho toy ny vokatra ity navoaka ny fikambanana tafo miavo ity manoloana ny fitrandrahana renakibon-tany eto amintsika. Hatreto mantsy izay mahitahita sy mpanambola ary ny vahiny an-trano no misitraka sy migalabona amin'ny arena malagasy. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa dia nagnano tatitra mikasika ny tranga nisy eo tamin'ny farany herinandro teo iny any avy eo anivon'ny polisy pirenena karongony 20 gony izay milanja 700 kilao notratehaky ny polisy tamin'ny marandray teo. Tratra ny polisy ihany koa ireo mpanendaka efada naka sary tamin'ilay finday nangalariny ka namoaka izany tamin'ny compte ny Facebook ny tompony ilay finday atrany. Nanamora ny fisamborana azo ireo raha teo moa izany. Vavataterny Jessica Miray sy Mathieu Prince. Rongony 20 gony milanja 700 kilao notratehaky ny polisy avy ao amin'ny komisaria central Antsimondrano ny sabotsy 4 ny volana marsa 2024 tamin'ny 9:30 maraina. Vaovao mari-potitra avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantarana fa misy rongony marobe mitoby ao Mandromena Andoharany Fotsy. Nidina avy hatrany teny an-toerana amin'ny polisy ka nahatratra ity fiara sprinter maitso iray nijanona eo amin'ny arabe miaraka amin'ny soferany. Feno gonina rongony tao anatiny ilay sprinter. Avy hatrany dia nogiazana ireo entan'ireo ary nanaovana famitorana ity lehilahy voasambotra ity izay nilaza ho soferany ilay fiara. Efa eo am-panarahan-dia izay mety ho tompon'ireo entan'ireo sy izay mety ho mpividy ny polisy amin'izao fotoana izao. Fa tratehaky ny polisy ihany koa ireo mpanendaka nampiasa ilay finday nangalariny nakany ny sariny. Fa tsy vitan'izay fa namparitany tamin'ny tambazotra tserasera ireo sarina lainy tamin'ny kontiny ilay tompony ilay finday veriany. Noho izany dia miantso ny tompony ilay finday nisy nanendaka ka nanaovana ireo mpanendaka selfie tamin'ny compte Facebook n'ilay tompony ihany ny polisy avy ao amin'ny komisaria central ny 7e arrondissement. Raha niparitaka tamin'ny Facebook ny alakamisy 14 martsa 2024 lasa teo ny sarin'ireto mpanendaka ireto dia avy hatrany dia nandray ny andraikiny ny polisy. Nisy ihany koa ny loharanom-baovao nahafantarana ny toerana nisy ireo mpanendaka ireo. Rehefa natao ny fitsirihana dia tratra teny amin'ny faritry 67 hektara iny ireto efada ireto ary niaiky tanteraka ny asa ratsy vitan'izy ireo. Nanamarina azy ireo ihany koa moa ny sary izay efa hita teny amin'ny Facebook. Eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia tratehaky ny piasa eo anivon'ny ladoany tany Tolagnaro tamin'ny fanaraha-maso izay nataon'izy ireo ny voan-drongony sy ny voana zava-mahadomelina izay tao anatin'ny entany ireo entana ireo izay saika nokasainy ireo tompon'antoka tamin'izany aondrana makany ivelany any Etazonia. Ny andindin'izay tateriny Nory Fitiavana sy Erzora Jonarvony. Tao ao izay nahazavana tanteraka ny fandranana ny arim-pirenena eto Madagasikara. Ankoatra ny fandranana vato toy ny vato kwartsa sy ny kristaly izay voatsela akory izay voan-drongony voana zava-mahadomelina ranotantely 7 kilao indray noho ny kasain'ireo mpanararoatra aondrana antsokosoko miazo any ivelany ao Etazonia izany. Tao amin'ny seranam-piaramanidina Tolagnaro moa no natratrarany teo anivon'ny ladoany ny entana. Nandritra ny fitiliana sy ny fanaraha-maso akaiky nataon'izy ireo. Araka loharanom-baovao iray, natao tao anatina boatina fanafody ny voan-drongony sy ny voana zava-mahadomelina. Ankoatra ireo, nisy ihany koa ny menaka trozona sy ny voana baobab. Tsara nefa ny manamarika fa voararan'ny lalàna ny fandranana antsokosoko toy izao. Tsy ny fandranana ihany, eny, fa hatramin'ny fivarotana ny vokatra azy. Tsara nefa ny mampahafantatra fa efa mandeha amin'ny tokony ho izy ny zotra mampifandray any Tolagnaro sy ny nosy Rahavavy, nosy La Réunion izany. Tsy aivina, tamin'ny 3 Desambra 2024 no nanomboka niverina indray io zotra io. Ny fiandohan'ny herinandro sy ny fiafaran'ny herinandro, izany hoe ny alatsinainy sy ny zoma no sidina misy ao an-toerana ao anatin'ny herinandro iray raha ny loharanom-baovao hatrany sidina mampitohy any La Réunion Tolagnaro. Manoloana ny tranga toy izao, hoenjana ny fitiliana ataony eo anivon'ny ladoany amin'ny fanaraha-maso ny entana miditra na koa mivoaka any Madagasikara.
tsikaritra mantsy izao fa misy ny fanararotana miompampana sy ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpanararotra na dia efa nisy aza ny tompon'andraikitra natao anaramaso ny karazana entana tonga eny amin'ny serana mpiara-manidina taolagniaro. Dia iny ihany koa no nandesintsika namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity matin'aly ity tompoko lasy tompoko vavy isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitava amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny manaraka indray. Samby tsara tompoko lasy tompoko vavy.